izay manatsofina aokizy aino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay maresy dia tsy simbaiko amin'ny fahafatesana faharoa, ary miteza ho mpiazakazaka hitory ny filazantsarany Jesosy. Amen. Ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masinao, manondrika ny lohanay indray izay amin'izao marain'izao, mamivonahitra anao. Ianao le Andriamanitray, lay tomponay, lay mpanjakanay, ianao le loloavinay atapony loha, ianao le efa niandohanay ary mbola hiafaranay. Anaty-pisaoranao zay, midiranao ary mamivonahitra anao hatrany satria tsara ianao sady mpanao tsara, ary dia migioka n'izany fahatsaranao zany tokoa izay ankehitriny. Raha namakivaky ny aliko ny fahafatesana tokoa manko izay, dia tsy tompon'ny tenanay fa teo ianao, niaro anay tamin'ny loza, tamin'ny fahafatesana tampoka, tamin'ny arety mandoza, dia nomeno hery vaovao tokoa, nomeno tanjaka vaovao. Dia raro tokoa ny mpanao salamo raha ny teny hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aiza misy adinoana ny fitahiany rehetra. Ataonao tokoa ny fanadinona ny fahatsaranao sy ny fitahianao zay nasehonao taminay ray manontolo Jesosy, nefa tsy aro voatanisa izany satria be loatra ka dia tsy araka ho tamin'ny sainy tao anatrehanao. Fa ho bangony amin'ny teny tokana fotsiny Jesosy, ho fankasitrananao dia hoe misaotra Jesosy, misaotra fanahy masinao. Misotranao ariara mametraka ny fotoana androany, hiterizanao an'ireto vahoakanao izay mangitahita ny afatra indray, are-panahy omenao anazy, ary zany indrindra no hiazakazaha indray miaino ny teninao. Kosokafo amin'ny foamam-panahy ny tsirairay, azahoany manona, azahoany mandray, azahoany mantefa, ary indrindra manatelina ny afatra izay tianao ho tanterahana aminay tsirairay aby. Ka na iza mitory na reto vahoakanao reto dia aza ataonao misy diso anjara, fa rehefa faran'izao fotoana izao dia hita hery lehibe amin'izao fiazakazahana manaraka anao izao. Jesosy malalo, ilay fanahy ratsy kosa izay efa mihodio tady rapodika amin'ny fifandraisana amin'ny anaranao, dia didina tsy hanakery tsy hanapahefana, fa torana amin'ilay raha soanao, ary atsipy any afarivo-rehetra satria any no sazy azy, any no mendrika azy, any efa toerana nomenao anazy, ka ho may tsy hanakery amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra na iza na iza. Ka ny herin'ny fanahinao masina hitoetra lalandava aminay tsirairay avy. Amin'ny mariny ny asanao, amin'ny mariny ny teninao, fa zay rehetra miaraka aminao dia azo hery ary gioka ny fahatsarana feno. Misaotra betsaka Jesosy eo. Amen. Ampifaliana trano ry havana no hanonana ny fahasoavana mampiadanana amintsika tsirairay aby, ary hiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Velona trapamonjena indray hiatrika ny andro androany. Ny bokin'ny epistily ho an'ny Timoty faharoa toko faha-efatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo indray no vatsim-panahy ho azy ho anao androany. Timoty faharoa toko faha-efatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita hiovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no anarako anao mafy. Mitoriny teny, mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra mamporosi, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa ngididy sofina izy, dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny tena marina tokoa, izy ka hivily ho any amin'ny anganoangano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista ary tanteraho ny fanomponao. Fa izao dia efa tombotra sady, ary efa mba akaiky ny andro fialako, efa niady tsara amako.
natanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny fonoko aho, ary zao dia tehirizina aho ahy nisatroboninahitry ny fiainana izay omeny Tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen. Ity epistily ity ry havana no taratasiny Paoly farany, epistily soratany ho an'ny Timoty mazava ho azy. Timoty ilay zanany ara-panahy, nefa tena natsony hoe zanany malalany, izay mitovy lanja hoe zanaka ara-dalàna. Tena zava-dehibe ho an'i Paoly mantsy ry havana ny fitoriana, ny filazantsara, ary zay no amporisiany an'i Timoty ka ny angavo mafy izy hoe mitoria ny teny, masotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy fampianarana rehetra. Fa ianao kosa nefa noho izy mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, mahareta amin'ny fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanteraho ny fanompony. Araka ny voalazako tetsy ambony ry havana dia tena zava-dehibe ho an'i Paoly mihitsy izany fitoriana, ny filazantsara izany, ary zay nahatonga azy ilaza hoe ataoko tsy ho zavatra tsy akory ny aiko mba havita ny alehako amin'izao antso ny antsoina izao, amin'izao asa fanompony izao, amin'izao asa fitoriana ny filazantsara izao. Fa betsaka tokoa mantsy ry havana ny zavatra niaretany, fa tsy nakivy azy izany na dia kely azy. Tao ny adi-piainana, tao ny fizahan-toetra, tao ny fahoriana, fa izao niaretany ireny rehetra ireny nohon'ny filazantsara. Ary zay no mahatonga azy hiteny hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jentilisa aloha dia vao amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Ary ny jiosy mila famantarana amin'ny jentilisa mitady fahendrena, fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Ary izany filazantsara izany ry havana, izany ihany no azahoantsika famonjena. Eto ry havana i Paoly dia tsy mihevitra loatra ny eto an-tany ihany raha nitory ny filazantsara izy, fa izay hatonga ny olona voalohany indrindra andray ny famonjena ny Kristy Jesosy. Ary izany filazantsara izany izay efa fantatry Timoty satria izy dia niaraka tamin'ny tory ny filazantsara eran-tany. Izany filazantsara izany ry havana no ampaherezany an'i Timoty, satria tokoa mantsy ho avy ny andro tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa ngidihidy tokoa ny sofiny, ary hamorom-pampianatra ho azy izy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganangoana. Ary izany teny Paoly ho an'i Timoty izany nefa ry havana dia mipetraka antsika mpanaradia an' Jesosy ihany koa. Mila mitory ny filazantsara isika, fa efa tena tomotra ny farany, ary tena manao ny ampiala ny kristiana tsy ho eo amin'i Jesosy Kristy Tompo isatana. Ary dia manorina fampianaran-diso ho any amin'ny elo izy, ary tsy halala ny tena famarinana raha olombelona, indrindra ny kristiana. Fa inona tokoa moa no tena marina? Ny fanekena an' Jesosy Kristy Tompo, ilay mpamonjy an'izao tontolo izao, ilay nanolotra ny ainy hamonjy ny maro, ary ny finoanan'izany no azahoana famonjena. Jereo tsara ry havana fa ny tsy fiverenan-dalana, ny fatokinan'Andriamanitra, ary indrindra ny tsy fiamorana manoloana ny ady maro sy ny fizahan-toetra na tsy ampy Paoly dia mahafinaritra be fa andray vokatra goavana be izy. Fa hoanao iny voalaza ao amin'ny 9:9, noho ireo fiainany tao amin'ny Kristy ireo, noho ny ainany sitrapon'Andriamanitra, noho ny firehetany ireo zavatra rehetra ireo, dia izao ny fanantenana tao anatin'ny fon'ny Paoly, ilay lelah'Andriamanitra,
hoe hatrizao izy dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro zay. Ry hava malalo amin'ny tompo, tsy ny olona rehetra no manana an'izany ao am-pony, tsy ny olona rehetra mahana izany fifaliana sy fanantenana izany, tsy ny kristianina rehetra ihany koa, fa mitaona kosa nefa ny kristianina rehetra mba hanana izany fifaliana sy fanantenana ao anaty izany. Tsy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, tsy mitoro ny filazantsara rehetra no manana n'izany finoana sy fanantenana fifaliana izany, fa amin'ny fotoana anankiray dia ho valian'Andriamanitra soa izy, na hoe handray ny valosoa ny olona izay tena manao ny ainy tsy ho zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manao ny ainy tsy ho zavatra ho an'ny filazantsara ny Jesosy Kristy sy ny tontolo famonjenan'ny fanainy amin'ny alalan'ny fitoriana any Kristy Jesosy. Ary izay fisehon-javatra izay no tiana hisintomana ny saintsika ry havana, isika izay mba maniry hanana izany fifaliana, fanantenana ary finoana ny handray valosoa avy amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana izay ve mba manao ahoany, manitory ny filazantsara ve isika, mba mazoto ve isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mba maharesy lahatra ve isika. Fa na iza ry havana no anaraka ny fampianarana nomeny Paoly tamin'ny Timoty, dia tsy maintsy handray valosoa avy amin'Andriamanitra izy rehefa tonga ny fotoana. Fahatsiarova ve ny resaka ny fanaovan'i Jesosy sy ny mpianany? Raha nanontany azy manko izy ireo, satria toa tsy misy mandeha amin'izay eritreretany azy angamba ny tontolo mpiainany, satria mandeha miaraka amin'ny tompo foana, ny tokantrano tsy misy tokotany sy ny zavatra maro samihafa. Nefa izay rehefa hanarahana an' Jesosy izay ilay hazakazaka, izay ilay fitehirizana ny finoana, izay ilay faharetana amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy izy ireo tamin'i Jesosy, Jesosy indro izay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ka inona kosa no azonay? Hitantsika amin'izany ry havana fa mbola ilay zavatra nofo ihany, ilay nofo-potika sy loha ihany, ilay zavatra ny tany ihany no mamaika any ireto mpianatra. Fa izao ny valiteny Jesosy tamin'izy ireo hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana, izany hoe rehefa ho amin'ny fotoana fiaviany ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ianareo kosa izay manaraka tahaka andro Paoly, manaraka tahaka an'ireto apôstôly reto, ianareo izay manaraka aho Jesosy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena Israely 12. Ary dia notohizany Jesosy eo, ary izay rehetra efa nafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako. Izany hoe noho ilay filazantsara, noho ilay fanjakan'ny lanitra, noho ilay famonjenan'ny fanahy, dia izao kosa no azony handray zatoeny ka handova fiainana mandrakizay. Izay ry havana ilay valosoa omen'Andriamanitra ny olona rehetra mpiazakazaka ho amin'ny Kristy, handray ilay satro-boninahitry ny fahamarinana. Fa izao nge lazain'ny soratra masina ry havany, fa ho tsaraina daholo ny olona rehetra arak'izay asa nataony tety an-tany, na soa na ratsy izany, ka handray valiny hifanandrify amin'izay ny tsirairay avy. Ary zay ilazana antsika hoe tsy mbola tara, tena mbola tsy tara raha manomboka androany ianao. Tadidio anefa fa Andriamanitra dia mandanja ny asa fanompona vitanao taloha. Andriamanitra no afaka mandrefy hoe hatraiza ka hatraiza ny fihazakazanao, hatraiza ny ady tsara ny eretanao, hatraiza ny fitehirizanao ny finoana. Andriamanitra mitsara izany. Fa kosa
rehefa mandray teny tahaka an'izao ianao dia mbola ao am-pon'Andriamanitra ny hanomana hanome valisoanao rehefa mby amin'ny fanavaozana araky ny voalazany Jesosy. Ry hava-malalo amin'ny tompo, tadio fa izay rehetra namafy ho an'ny fanahy, izay rehetra namafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, izay rehetra namafy ho amin'ny tontolo ny sitrapon'Andriamanitra dia hijinja fiainana mandrakizay, hijinja fahavelomana mandrakizay, hijinja fahasambarana mandrakizay, ary toetra tsara ao amin'ny toerana tsara indrindra mandrakizay. Ary tsy ho an'ny Paoly ihany na ho ahy ihany no aniken'Andriamanitra izany fahasoavana tsy manam-paharoa izany ry havana, fa ho an'ny voalaza ao amin'ny tapany farany ao amin'ny 15 fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony. Raha jerevantsika any amin'ny DM izany teny izany dia zao voalaza hoe fa izay rehetra miandry ampitiavana ny isehony Jesosy. Izany izay rehetra tena mangetaeta ny fiavian' Jesosy, izany gioka izany fahasoavana tsy manam-paharoa. Ny olona voatahy ara-panahy ihany anefa ry havana no voasokajy hoe tia ny fisehon'i Kristy na hoe mangetaeta ny afian'i Jesosy raha ambaratsika amin'ny teny vantana. Ry hava-malalo amin'ny tompo, 70 taona ihany na 80 taona raha tahinika mateza, fa vovoka isika ka ho any amin'ny vovoka, fa ilay fanahy iverany amin'Andriamanitra andray ny valinasany na tsara na ratsy nataontsika. Ilay fanahinao no any amin'Andriamanitra higiaka, higioka ilay fitsarana amin'izao fiazakazahana ataonao Andriamanitra zany. Fa zao kosa nefa misy lanitra vaovao sy tany vaovao, ka ho amin'ny fahataperan'izao tontolo izao izay tao amin'i Jesosy Kristy ihany, izay rehetra niazakazaka tsara ihany, izay rehetra niady tsara ihany, izay rehetra nitahiry ny finoana dia ho velona mandrakizay, ho sambatra mandrakizay, hiadana mandrakizay ao amin'ilay tsy misy fahafatesana intsony, ao amin'ilay tany tsy misy fanaintainana intsony, tsy misy miferonaina intsony, ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, ao amin'ilay tsy misy ranomaso intsony hoy ny Apokalipsy. Ao ny petrahany izay rehetra tia ny fisehony. Andriamanitra ry havana tsy mba mizaha tavan'olona, fa raha anio ianao no manapa-kevitra hiditra amin'izany fahamarinana izany, manapa-kevitra mba ho isan'ny mpiazakazaka, raha androany ianao no nanapa-kevitra hiova famindra ka ho isan'ny mpitory ny filazantsara ka hiady ny ady tsara eto amin'izao tontolo izao, ho mpanao sitrapon'Andriamanitra ary mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina, ary tena hiaina amin'izany fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy izany, dia milaza aminao ary havana fa ho feno etaeta sy faniriana ny amin'izany ianao, ka tsapa ianao fa tsy sahaza antsika zanak'Andriamanitra ny eto amin'izao tontolo izao. Ary dia hiteny tahaka ampitoroteny isika hoe zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra, ary hika ihany koa tsika hoe efa lasa tanteraka ny saikeo, ary tena manana faniriana feno etaeta, feno fifaliana, feno finoana sy fanantenana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ary dia andao dingana ny androso lavidavitra amin'ny fanarahana ny Kristy isika ry hava-malalo. Ry hava-malalo, efa niady tsara ve ianao? Tanterao ara ny fiazakazahana fa efa miandry anao ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Amen. Iondrika hivavaka sika tompoko. Voninahitra ho anao le Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, le Andriamanitra tia anay ary manamaro isan'andro fa tsy mbola tara
raha zao zay vao hiditra ao anatin'ny lalana ny fiazakazahana hitory ny filazantsaranao. Efa nabaribarinao taminay teo tokoa mako fa ho an'izay rehetra tena mpiazakazaka, zay rehetra naharitra hatramin'ny farany, zay tena nahony tena, dia tsy maintsy misy vokatsoa anay tsirairay aby, satria ampy ho anay ny fahasoavanao. Igioka an'ilay fitahiana efa nomanao anay tsirairay aby izay. Zao anefa ny olana Jesosy, mandre ny teninao tahaka an'izao izahay dia metanetana ny foa mampanahy. Andeha hiazakazaka tokoa, vola ataovana daholo ny fitaovana rehetra, rakofana ny zavatra rehetra mifanainao mazy, fa eny am-pandehanana eny e, dia reraka an-dalana ihany satria sotomin'ny Satana. Tsy avelany manko izay mba higioka, hisatroka an'ilay satro-boninahitry ny fahamarinana. Ary zay ny mbola iantsonay ny anaranao. Aza avelanao hamakivaky zao tontolo zao irery izay, fa resy isan'andro isan'andro, mitolevika isan'andro isan'andro, nefa mbola matoky a Jesosy, fa ianao ny anamarina ny tenao izay rehetra nolazainay ny vavanay dia ho tanterahanao. Ka raha miteny ary izay andrany, hiditra ho isam-piazakazaka aminao izay, satria mbola menao fotoana, menao tolo-pasoavana hiazakazaka hitory ny filazantsara, dia hanampianay tokoa ianao. Ka namarina ny teninao fa hitahy anay amin'izay rehetra ho tanterahanay. Sotra betsaka Jesosy zany afatra nomenao anay androany zany, satria azahoany mitsapa ny tenanay tokoa, mba tsy ho titeny izay fa mba tena naparitaka ny filazantsara anao. Ka na ny fiteninay zany, na ny fihetsika zany, na ny fijerinay zany, eny na dia hatramin'ny fiakanjonay sy ny fomba fiteninay ara, dia fomba anankiray hitorianay ny filazantsaranao ao anatin'ny fiazakazahana eto amin'izao tontolo izao. Mety zara Jesosy, hamindra fo aminay isan'andro isan'andro, raha sendra solafaka izay. Tsy antehitra foana nefany izay, hoe ao ambadiky zany maha-olombelona anay zany, ao ambadiky zany manofo anay izany, dia hialokaloka izay hoe reraka indray fa mba tia hita kosa ianao Jesosy, hoe tena hita fa tanjaka ny finoanay, atanjaka izay hiatrika ny asa hanirahanao anay, ka dia ho fifaliana ho anao ny hanolotra anay ilay satro-boninahitra. Hiatrika ny androandro mako izay menakavy, iaona amin'izao tontolo izao, samy manana an'izay lalan-kalehany izay, matoky amin'ny fonina iray manontolo a Jesosy fa efa hialoha lalana ianao, ka hita fitahiana ny tsirairay aby amin'izay azakazaka kely amin'ny fanompoana sy fitoriana ny filazantsaranao amin'izay rehetra ataonay. Sotra betsaka Jesosy, sotranao ny amin'ny fitiavanao anay nandritra n'izay herinandro zay, fa kosa matoky amin'ny fonina iray manontolo zay, fa mbola betsaka ny tombonandro menao anay, azonay manatanteraka hatramin'ny farany ny fiazakazahana amin'ny fanomponanao. Dia tahio ny fiangonana misy anay, atoloha izay ny hazakazaka, fa hitarika, hitaiza ny fanahinay tsirairay aby, fa tena mendriky ny maha kristianina, ary tsy hanavao, tsy hanapotika, tsy hanamavo ny anaranao, fa tena hitoeranao ato anatinay tsirairay aby. Dia tahio ny tsirairay, tahio ny sampana tsirairay, tahio ny fiangonana, tahio izay rehetra manana anjara amin'izao fiazakazahana zao, hampandroso ny fanjakanao eto amin'izao tontolo izao. Fa ianao le Andriamanitra be famindrapo, ianao le Andriamanitra be fitiavana, anao namarina ny tso-dranonao masina amin'ny tsirairay aby, ka hiteny hoe tsy efa niteny taminao va, mandehana amin'izao herinao zao, fa zaho ombanao, tako nombako amin'ny sesy nombako anao, tsy sajananao amin'izay tany rehetra alehanao. Ka ny fahasoavanao ry Andriamanitra ray, ny fitiavanao ry Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana ny fanahy masina ny ho amin'ny tsirairay aby, anio ampitsoary mandrakizay. Fa ny voninahitra atolotraianao satria mendrika anao zany, fa ny fifaliana sy ao ataonao aminay amin'izao miazakazahana zao, dia ho tehirizanao anay ambany fahasoavanao. Sotra Jesosy io, aleloia, amen. Dia mahireza daholo tompoko